Faly miarabantsika tsirairay avindrehetra tsy ty talata maraina fa 13 ny volana desambra ity. Soatran'Andriamanitra isika mbola nomeny tombonandro indray ary nomeny an'izao fotoana manokan'izao indray fa antsika manay fahasoavany. Ny irina dia tondra hery ho anao entina makivaky ny tontolo androany ny ten'Andriamanitra izay ho raisintsika eto. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinainana io dia vavakisika. Ny Tompon'Andriamanitra eo misotro anao izay fa nomeny tombontsoa indray ankehitriny dia nandraisana ny teninao. Foazo ny fomam-panahinay ary foazo ireo matory ara-panahy mba hifoha tokoa ary handray ianao amin'ny fahafianoany. Mitenena ray fahavonikenanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe mitaonana hibebaka ny fitiavany. Ilay amin'ny Jaona 2:21-telopolo sy ny 2:telopolo manao hoe tonga ankehitriny ny fitsarana an'izao tontolo izao. Ankehitriny ny andriana an'izao tontolo izao no roahana ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanantona ahy. Amen. Tonga Kristy mba haneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao ka hitaona ny fo rehetra hanantona azy. Ny dingana voalohany ho an'ny famonjena dia ny manaiky ho tao amin'ny fitiavan'i Kristy nandeha hafatra mifanesy ho an'ny vahoaka n'Andriamanitra. Ny taona azy ireo hibebaka mba hamelan'ny heloka izy ireo. Tsy hisy ve ny fibebahana, moa ve ny antony ary ihany koa ireo izay ataony rehetra dia tsy hisy iaino. Indray raha manao an'izany ny mpanota dia miala amin'ny lalana izay ahafahany mahazo ny fiainana mandrakizay. Satria izay mibebaka ihany no avelan'Andriamanitra heloka. Amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany sy ny fitalahoan'ny fanahiny no hitaomany azy ireo hibebaka. Fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fibebahana ary taominy hibebaka aloha ny olona vao avelan'ny heloka. Ny fifaliana mamy indrindra dia avy amin'ny fibebahana marina tokoa amin'Andriamanitra noho ny fandokana ny lalàny ary amin'ny finoana amin'i Kristy ho mpanafitra ny mpanota sady mpisolo vava azy. Tonga Kristy mba haneho amin'ny mpanota ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fitiavany ary rehefa mibanjina an'i Jesosy izay miantona teo amin'ny hazo fijaliana isika mpanota, izy ilay nijaly noho ny heloky ny mpandika lalàna dia voatarika hibebaka izy ireo noho ny nandikany lalàna izay masina sy marina ary tsara. Mena an'i Kristy izy ireo satria nanjary solony sy antoka ho azy ary mpisolo vavany ilay mpamonjy avy any an-danitra. Asehon'Andriamanitra amin'ny mpanota mibebaka ny famondram-pony sy ny fahamarinany ary arotsany amin'izy ireo ny famelan-keloka sy ny fitiavany. Amin'ny fahorian'i Kristy sy ny fahafatesany no nanapory fony ny fitiavany tsy manam-petra izay hitiavan'ny taranak'olombelona. Vonona izy hamonjy ary azony atao tokoa ny mamonjy izay rehetra manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany. Irariana dia ny fanahy masina ny anamboatra ny fotsika, hanosika antsika tokoa anatin'ilay fibebahana tena izy, ahafahantsika manatona an'i Kristy ary indrindra ny voavela heloka. Amen. Itony Andriamanitra eo misaotra anao izay mitondra zava-tsoa ho anay dia ny famelan-keloka. Ampio izahay havita hanantona anao ary koa hatsapany tsy fahamendrehanay mba ho voavela heloka tokoa izahay tsirairay avy eto. Aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.